Fahazarana tena tsara ary ampirisihako anao mihitsy ny anaovanao azy ny hoe raha vao miratra ny maso amin'ny maraina dia mitsiky. Tsy voatery hoe misy olona hitsikinao fa na ianao rery ary vao miratra ny maso dia mitsiky. Raha ohatra indray ka misy mahita ianao ka mieritreritra hoe mety ho lazain'ny olona fa ohatrin'ny olona hafahafa hoe mitsiky rery dia tsy mainona salibony anaty lamba. Fa ny tanjona dia hoe raha vao miratra ny maso dia mitsiky. Aorian'izay dia hitsiky toy izay ny tontolo andronao. Antramo anie fa raha le maraina vao mifoha mavesatra, matsiaro stressé, matsiaro hoe be olana be na efa be dia be ny zavatra ho atrehana indrindra ianao no manao toy izany dia ho maivana kokoa ny atrehanao ny tontolo andronao. Fa ilay fisary an-tsaina koa raha ilay vao mifoha iny ianao no tonga dia mikizitina avy hatrany dia manahoana ihany koa ny tontolo andronao ka androany. Risihako indray ianao izany fanandramana izany hoe raha vao miratra ny masonao rahampitso maraina dia mitsiky dia ho hitanao ny vokatra izany eo amin'ny fiainanao. Fa tahaka ny hoe entinao miatrika ny tontolo andronao izany ilay izy. Dia ohatr'izany mihitsy ny ilay lazain'ny soratra masina ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 1:9-9 dia ilay ilazan'ny soratra masina amiko sy aminao fa hoe ahazo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ka hiatrehana ny zavatra maro amin'ity fiainana ity. Be dia be ny zavatra ataoko sy ataonao, samy manana ny fandaharana asany sy ny fandaharam-potoana ny sasenao ary samy amin'ny endriny isan-karazany avy fa tsy mitovy ny asenao ny mety ho olana hatrehana sy ny mety ho fitaintainana entin'ny zavatra rehetra amin'izao fiainana izao. Fa izao ny soratra masina mampanantena hoe fahazo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina. Dia tahaka ny hoe raha vao miratra ianao dia mitsiky dia tahaka ny heninao mihitsy ilay hery entin'izany ampitony kokoa ny tenanao eo amin'ny fanatanterahana ny zavatra rehetra. Andramana hoe mitsiky ianao fa misokatra miaraka amin'izany ny vatana ny taova rehetra fa andramoko hoe miketrona ianao dia mimonjimonjy mandritra ny tontolo andro dia na ianao ary hanatanteraka zavatra tsy hahita fifaliana. Ka izao hoe androany indray andao ny tenin'Andriamanitra no entintsika hery. Ny fanahy masina izay afaka manome tsika amin'ny fiainako sy ny fiainanao no avelantsika hatanteraka an'izany hoe ahazo hery amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina izany. Dia tahaka ny hoe raha hanao zavatra ianao dia matsiaro mavesatra dia mitsiky hoy dia ohatran'ny misy misinda izany dia ohatr'izany koa raha hiatrika teo zavatra iray dia manaiky ny ilatsahan'ny fanahy masina aminao sy hiasany anatinao dia matsiaro hoe izany koa fa misy hery tahaka ny manovanao mihitsy anatanteraka ny zavatra. Vahaolana menanao ahafahanao mahita fifaliana, ahafahanao mahita fahomiazana ihany koa dia mahazo fandresena amin'izao fiainana izao. Fa tahaka ny Kristy izay lazain'ilay soratra masina hoe ahazo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ka ho vavolombeloko Kristy dia ho tahaka ny Kristy izany sasenao mahery taiza sy tamin'ny toerana rehetra izay nandehanany ary afaka naneho ny voninahitr'Andriamanitra tamin'ny alalan'izany hery izany. Androany ary metezanao fanandramana vaovao. Mitsiky mangataka ny fanahy masina satria izy no ilatsaka ka azahoanao hery ary sady ampitoniana no amin'ny hery no entinao anatanteraka ny asa mandraraha, ny andraikitra sy izay rehetra mety hanoloananao eny na dia izay mety tsy nampozonao ary. Andriamanitra ny hatanteraka ny teniny aminao ka azo hery tokoa ianao amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina amin'ny fiainanao ary ho feno tsiky ny fiainanao satria na mafy ary ny fiainana afaka manana fiadanana anaty avy amin'ilay iray izay tia asa ianao. Asan'ny Apôstôly toko 1:9 ilay tenin'Andriamanitra ianao kosa ahazo hery ary ho feno tsiky amin'ny zavatra rehetra. Fa izao aloha andao entina mbavaka izay manahirana anao ankehitriny mba hampisavan'Andriamanitra amin'izany ho fifaliana tokoa. Vavaka isika. Andriamanitra tianay io misaotra ny amin'ny fampanantenana hoe ahazo hery amin'ny ilatsahan'ny fanahinao masina izahay koa ankehitriny miantso ny anaranao omeo ny fanahinao masina zaho sy tia namana miara-mivavaka ity mba hitoetra aminay ny fifalianao ary izahay ho vavolombelonao ka tahaka ny Kristy hoe manana hery hiatrehana ny zavatra rehetra amin'ny fiainana satria ianao no efa nametraka ny hery aty anatinay. Dia tahaka ny hoe mitsiky foana satria ianao no mampitsiky ny fiainanay. Mita ity namana miara-mivavaka ity ary vahaony olana amin'ny fiainany ampio izy amin'ny fiatrehana azy. Anaran'i Kristy ilay tianay ny vavahanay. Misaotra Andriamanitra. Amen. Dia ho feno fifaliana, atsapa hery
dia hitsiky lalandava ianao amin'izao fiainana izao. Rary soa ary